fa ny olom-pirenena tsotra moa dia manana ny heviny ihany koa anatin'ny hoe fiandrasana izay mety ho lany filoham-pirenena eo izay. Anisan'ny takin'ny malagasy amin'ny mpitondra moa ny fifantohana amin'ny fijerevana ireo madinika sy ny tombotsoan'ny malagasy rehetra. Zavatra iray izay andraisan'ny vahoaka ihany koa ny mba hisian'ny fampihavanam-pirenena. Anisan'ny nisongadina moa izany sy nandritra ny resaka izay natao tamin'ireo olona sasany raha sendra nanontaniana ny heviny mahakasika ny mety andrasany eo amin'izay mety ho mpitondra amin'ny repoblika fahaefatra eo. Olona tokony tatana amin'ny firenena zany dia olona tokony manana fisainana hoe hiavana sy mampiavana ohakan'izay zany fiainana tena filoham-pirenena ho avy eo. Fa tonga koa izy zany dia tena hijery ny vahoaka madinika fa tsy hijery samy izy lehibe fa ny tena madinika mijerevana eo. Ny fahitako an'ilay tokony endriny olona hitatana an'ity firenena zany dia tokony mba olona hoe mba hampiray an'ity hampiray fisainan'ilay foko eto Madagasikara le tambatra misy sainan'ny malagasy rehetra mahay manontolo mba tsy fampiavaka zany fa mba ifampiavana tena ifampiavana zay malagasy amin'ny malagasy miray tambatra. Ny toetran'olona tokony hitatana firenena aloha zany dia tokony olona mandalina fihavanany dia olona tokony hijery amin'ny vahoaka madinika konkoa fa tsy variana resaka zareo samy ao any. Tokony omena tombotsoa koa zany ny vahoaka madinika fa tsy tazomina zareo zareo ihany ny tombotsoa. Olona tokony hitatana firenena zany raha amiko dia olona mahafantatra fahasahiranana ny vahoaka amin'ny fotoana izao. Fampihavanana aloha zany eo fa isany lalapamenana ihany ilay izy fa izay le anafaka amin'ilay vahoaka anatin'ilay lavaka manitsika mihitsy aloha zany tena fizarabe. Toetra tokony hoanana amin'ny filoha zany dia ny fahendrena sy ny ohatrany hoe mahalala an'Andriamanitra. Izay ny voalohany indrindra. Dia tokony hitondra an'ilay vahoaka izy fa mijaly tsika vahoaka indrindra fa madinika. Dia ny fampihavanana tokony fandray izy rehetrarehetra ireo zany tokony fampihavana izy fa tsy hanao ohatrany hoe atsimo sy avaratra nefa malagasy ray ihany. Isika malagasy fa izany dia tia fihavanana ary na ohatra ary hoe misy zavatra tsy fanarahana arany dia tsy maintsy atao ny fifankalozan-kevitra fa tsy mandeha teny fantatra fotsiny hoe ninahy ihany no marina. Ary tsika koa dia kristianina koa tsika ary n'Andriamanitra raha hoe ahoana moa ny tiavanao ny mpitapa raha ohatra hoe ianao samy ianao ary tsy mifankatia tsy mahay mifamely ary tokony hay famela heloka. Raha ohatra fantatra fa hoe nisy heloka nataony namana dia mahay mifandray fa ny malagasy raha ihany fa tsy misy fanavakavahana hoe izao zao. Ary tokony olona koa mijery ny taranaka eo amin'ny fampianarana zany tokony mijery ireny sahirana be ireny fa tsy hoe manam-bola ihany zany ny solitra fa ampiakarina daholo rehetrarehetra araka ny fahaizany fa tsy araka ny vola.